Salama daholo, androany isika de ndao raha hiresaka ny mahakasika ny fivavahana sy ny fiangonana indrindra fa ireo zay karazam-pinoana mijory etseroa amin'ny fivavahana kristianina izay no asiantsika resaka amin'ity ndray mitoraka ity. Fa milohan'izay dia aza dinto ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravy nandreny-hevitra rehetra no afatsika vidéo manaraka eo. Aza diny ihany koa ny milike ny vidéo antsika ary aza diny toroka zany hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tamatatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary miteraka resabe ary ady hevitra izay tsy mety vita mandraky tiny androany raha ny resaka finoana no asiana resaka satria ny tsapa sy hita dia ny firenena afrikanina sy ireo firenena izay andalam-pandrosoana na ihany koa ireo firenena izay sokajiana ho mahantra indrindra eran-tany dia tena mifantoka tanteraka amin'izay finoana izay indrindra fa ny kristianisme. Ny mahagaga sy mampalahelo nefa dia toa lasa manaraka anjambany ny ankamaroan'olona amin'izay resaka finoana izay. Tsy vitsy ihany koa ny olombelona na ihany koa ny firenena izay efa tsy mandala ny fomban-drazana intsony fa manompo avy hatrany izay fivavahana izay voatonga tao amin'ny firenena izay. Tsarova nefa fa samy efa nanana ny fomba ampanaony sy ny fomban-drazany daholy ireny firenena ireny zay voatonga ny kristianisma taty aorina. Raha ho an'ny Madagasikara no asiana resaka dia isany azo sokajiana tena maro ireo zay olona ao anatin'izany finoana izany no manaraka anjambany fahatany. Raha milaza mo ireo pastera no hoe ampahafolon-karena no omena ho an'Andriamanitra nefa ny ankamaroan'ireo pastera indrindra fa ny pastera izay amin'ireny fiangonana zany ireny dia lasa manao ny mpiangona toy ny fitaovana izany hoe lasa commerce zany ilay fiangonana zandriny izay vao misokatra indrindra ireo sekta sy ny maro hafa. Ny mahalasa saina dia toy izao manaraka izao: raha ny pastera no marary dia avy hatrany ny zanaka ampelezana manao rakitra intelo na inefatra mihitsiny ao anatin'ny fivavahana anankiray, nefa rehefa ny zanaka ampelezana kosa no marary dia hoy ilay pastera hoe ao fa hoentina mbavaka ilay marary. Tsy mahalasa saina ve izany raha araky ny fahazahoanareo azy sa inona ny tena tiana hatao amin'ireo fiangonana zandriny sy ny fiangonana maro hafa izay miely etseroa ary tsy mitombo mihitatra isan'andro sy mitombo ireo fiangonana ireo amin'izao fotoana izao, ary samy milaza ny azy ny tena marina avokoa ireo rehetra izay mijoro eo satria samy te handresy lahatra ny mpiangona daholy hivavaka sy hino ao amin'ny fiangonany tsirairay avy ireo rehetra izay manangana an'izany. Ary maro ihany koa no milaza fa mahavita fahagagana amin'izay resaka finoana izay ka misy aza ireo tena lasa manao foana mihitsiny. Ao anatin'izay fahagagana zay hatrany dia nisy tranga izay hita tao amin'ny Facebook tamin'ity herinandro ity izay nahitana any pastera anankiray izay nitoriteny sy nanala devoly ireo mpiangona tao amin'ny fiangonany ary niezaka nanao fahagagana moa izy tamin'izany. Nanontany izy an'ilay vavy-bevoka hoe inona ny zanakao ao anaty kibonao rehefa vita ekografia dia namaly ilay vehivavy fa vavikely hoy izy ilay zaza atao an-kiboka araky ny voalazan'ny mpitsabo. Dia iny ilay pastera avy hatrany niteny hoe ao fa hovaintsika lahikely ny zaza ao an-kibonao ao ary tsy maintsy lahikely io araky ny voalazan'ny masina hoy izy hatrany. Teo indrindra no nipetraka ny fantaninany be sy ny maro milaza hoe tena zava-marina ve sa fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny ny toy itony satria mbola maro ireo zay malagasy tsy mety tonga saina ka dia manaraka anjambany amin'izay rehetra ataon'ireo fiangonana zandriny sy ireo zay pastera miezaka manangon-karena amin'ireo mpino rehetra. Araka izany ary dia maro ireo zay mpiangona sy ireo zay mpino kristianina miandry fatratra any fiterahany ilay vehivavy izay nolazain'ny pastera fa ho avadiny lehilahy ilay zazavavy ao anaty kibony. Asa raha mba tena hiova lehilahy tokoa ilay zaza na koa mety ho lasa pelapelaka mihitsiny raha ny fanehoan-kevitra n'ireo sasany satria raha toa ka lasa lehilahy tokoa ilay zaza nefa ny fisainan'ilay zaza dia vehivavy avy hatrany mety ho lasa sarim-bavy ilay zaza raha izany no zava-misy. Izay sy zay ary tomboko lasy tomboko vavy ny amaranako n'ity vidéo antsika ity manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravy nandreny-hevitra reo rehetra eny navantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilike ny vidéo antsika ary manasitsika tanandroa hatrany abone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levana misy tombatawatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de marary soa.
anaty fô ragno mbola hely ziskatsika jiobe mitiavako anao tsy mio vo maika me mitô sasany anao tsy falavianao zao jiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tanignesa atolotro anao ty fôko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsy zaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kasatao adala zaho tsy agne Go